Vandresaka izay fitokonana azy antsika tao anatin'ny fandededinana raha antsika toy ka mbola vaovao mifandray amin'izay no anohizantsika ny vaovao antsika amin'izao takariva izao. Manoloana ny resaka mandeha amin'ny fitokonan'ny mpiasa noho ny fampiakarana amina filakevim-pipiezana na ny kody sy ny mpiasa iray teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra dia nanamafy ny tompona andraikitra fa mitohy hatrany ny asa. Raha ny fanazavana nentin'ny délégué-ny boriboritany voalohany Andriamatoa Serge Rakotomavo ary dia tsy misy ny disatisa tsikaritra eo anivon'ny birao iadidiny. Hatreto aloha zany zay dia laza fa miasa foana tsara. Tsisy mpiasa mieritreritra ny tompony zany eto satria miasa service public nenay tsy maintsy ataonay zay amezana ny fahafapoana antsika rehetra misy ary ny tsaratsakana kely majinika ara-potoavana mety zay angamba mety misy kely mety tsara kely sy rehetrarehetra fa miasa ny amin'ny voalohany. Ny azoko toizina angamba ny resaka hoe fitokonana tsy tapotsy ange zay idinan'ny fitokonana amin'izy satria raha fahalalako azy ny tena mampantanana dia misy faute professionnelle nafahadosoana miasa nataon'ilay olona izay tsioka tsy tapotsy isariana mpiasa nanaovana zany. Ny ataonay aloha dia milaza fa miasa tany arafa misy ny zavatra tsy mety mpiasa dia manaiky mpiasa hoe misy ny fanasazina zay angamba ny lalàna zay any angamba ny azo ambara mombazay fa raha mety loha hitanareo zao angamba ariva miasa foana zay raha mbola miambo fiasana. Misy tsy tako angamba tsy tako misy mandalo teto na mpiara-miasa amin'ny tena fa misy membre n'ilay syndicat dia ohatra ny laza mihitsy ara fa diana amin'ny syndicat satria fahitana izy tena mivoana amin'ny tokony votoantony iasan'ny syndicat mihitsy ny farany.